Mbola tena mihiba tanteraka ny mizana ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Komeza. Ahitana mpanjifa ho any amin'ny 400 tapitrisa no fa ny ity vondrona ity. Raha ny tamin'ny taona 2020 manokana dia nahatratra 27 tapitrisa dolara tany ho any sy ny fanafarany entana nataon'i Madagasikara raha toka 770 tapitrisa dolara monja kosa ny fanondranana. Ny sokatra androany Tetsivato ny fionana tampony faraka 20 eo amin'ny CBC ny Komeza Business Council. Fotoana iray ahafahan'ireo mpandraraha mandray anjara amin'ity fionana tampony sy mitady ny tsy mampitomby ihany koa ny lalam-barotra hafa ny fotoana toy izao. Zava-dehibe ny anaovantsika azy satria izay ny maha-Komeza ny secrétaire privé ao anatiny satria io no ahitantsika ny fifandraisana ara-barotra indrindrandrindra. Fa izao zavatra izao zany dia tena hoe misy fifandraisana zany fampirarahana indrindrandrindra eo amin'ny samy mpandraraha aty amin'ny zone ny Komeza. Azadino fa misy firenena 7 no miaraka ao ary eo amin'ny firenena 7 ireo samy manana mpandraraha be da be. Ary ilaina ny fakafantaran'ireo mpandraraha ireo ary jerena koa inona ny olana satria ao anatin'izay koa misy olana dia zay zavatra izay zany jerena daholo inona ny obstacle ihany koa tonga angamba ny fotoana satria eto amintsika izy tombony ho an'i Madagasikara zany zavatra zany tombony io satria io no ahitana resaka hoe tsena raha resaka Komeza manko ianao dia tsena resahana teo ny resaka tripartite zany hoe misy ny Komeza misy ny SADC misy ny CAE zany dia marché ngeza be aty Afrika ka tsika hitanareo ngamba Madagasikara somary tsy dia tena matanjaka ao anatin'izay faninanana ara-barotra izay Mpandraraha misa 100 avy amin'ny firenena 5 eo amin'ny vondrony Komeza no miatrika ny fionambe faraka 20 ny Komeza Business Council ny mikasika ny fidirana ao amin'ny tsena telo tonta ivondrona ny fikambanana telo dia ny Komeza ny SADC ary ny CEA no anisan'ny odiniana koa ery lehibe ho an'ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrony Komeza izao fionambe izao.